Faly miarabatsika foka malagasy tsakanavaka nany eto toerana nany any ampitan-dranomasina. Tena ilako tsiny fa mitage olo maro za io. Misy mpitondra fanjakana ambony, misy mpitsara, misy mpisolo vava, misy mpanao gazety, misy mpanao famakafakana, de mitageko le izy satria ny zavatra ho resahana androany zavatra tsy de misy mahasahy loatra. Fa ho resahako le izy satria raha tsy tenenina, raha tsy tadiavantsika vahaolana, de zao foana ny fiainatsika. Mahakasika ny fitsarana, nitadiaviko ny compte ny président ny SSM teo fa ny CSM, syndicat magistrat fa tsy hitako seka ny tageko teto. Ny azy zany tena mifo madio ny tenenako ateo androany. Tsy hiady aminareo mihitsy, tsy hiady amin'izaniza fa betsaka loatra le fanontaniana mipetraka. Na ianao zany mampianatra lalàna, mampianatra procédure civile ianao, mampianatra procédure administrative, mampianatra procédure pénale, mampianatra droit pénal ianao, mampianatra droit administratif ianao, mampianatra ny zavatra rehetra, de sanganena ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo eny amin'ny université hoe tsy zavatra ampianarinareo raha miseno no zavatra mitranga amin'ny fiainana andavanandro. De izay nitagevako olo maro mba hanao discussion sika, mba hanao fanaovaozana ny mahakasika ny fitsarana. Satria raha ny teny ny ministra ny fitsarana amizao fony izy mbola exilé tany France, de ny teny izy za point roa mazava tsara, telo hoe ny olana eto Madagasikara de ny mpitondra, de ny fitsarana, de ny mpitandro filaminana. Ka izay no amerenako an'le zavatra satria itsika malagasy zany rehefa gadra na resy ny fitsarana de manome hadisoana ny mpitsara. Rehefa mandresy de tsy misaotra reo mpitsara. Igny zany zava-misy io. Fa kosa zao le fanontaniana mipetraka. Tamin'ny fitondrana ny fandimby hatramizay ka hatramizao, de mihevitra ny vahoaka fa ny mpitondra no manirak'olona hanagatra, no mibaiko mpitsara hanagatra olona. Marina ve zay sa diso? Nefa ho anay nianatra lalàna, tsy tokony zay ny zavatra misy. Ny tokony misy de ny olona mandika lalàna no saziana am'izay fandikany lalàna zay. Satria ny lalàna mandrara, manome lalàna, de aveo manasazy. La loi interdit, la loi permet, la loi sanctionne. Zay ny nampianariko tamin'ny introduction à l'étude de droit any amin'ny université, satria zay taranja ampianariko. Anisan'ny taranja ampianariko fa misy folo moa nampianariko iny. Ato nefa nandritra n'izay enimpolo taona nazahoan'ny fahaleovantena zay de misy mahasamy teny fa amorosamborona aloha le olona zay vao moronana dossier. Moa ve zany zavatra zany misy amin'ny système judiciaire any andafy, any ampitan-dranomasina, tsy any valiny. Satria ny olona any fa manomboka matoky ny fitsarana, de ny azy sisy zany fitsaram-bahoaka zany. Fa raha misy olona tratra de efa nenjena de aterina mpitandro filaminana, de aterina mpitandro filaminana moramora any amin'ny tokony hanaterana azy, any amin'ny fitsarana zany. Ka izay no marobe ny magistrat. Pour être magistrat zany tsy maintsy manana master. Raha tokony ho izy tokony master en droit. Fa nisy fotoana izy io novana le texte de afaka manao hifaninana hiditra ho mpitsara daholo, na nanao malagasy, na nanao science, na nanao médecine, na nanao matematika, sy ny sisa. Fa raha tokony ho izy ny olona hanao mpisolo vava, hanao fanadinana mpisolo vava, sy hanao fanadinana ho mpitsara zany de tokony olona nianatra lalàna. Au moins zany. Salam'izay koa ny administrateur civil. Ialako tsiny amin'ny namany. Tokony olona nianatra lalàna no ho lasa administrateur civil. Fa tsy zay ny zava-misy eto amin'ity firenena ty. Fa afaka manao satria malalaka ny fanadinana de zay manana master, afaka manao azy. De raha iteny nefa tsika hoe misy ny erreur judiciaire sanandro zany.
satria n'olona mitarena foana izay gadra sintsisy zay sy naninona de gadra tany efa nipetrahana efa 10 taona de misy didim-pitsarana manome azy olona de aiza ho aiza zany ny position-nareo namana mpitsara satria nareo anatin'le grand corps de l'état corps iminany corps-na zany magistrat zany tena imina farany ambony satria misoratra am'le lampandroenanao ny asanareo sy ny mombamomba anareo matoa voasoratra anatin'le lampandroena de manana statut particulier nareo de ambony be zany le izy fa maninona no naverimberina hatram'izay fa bekony mpitondra ianareo bekony olom-boafidy hanagadra olona ekenareo ve zany satria tsika samby grand corps tsika samy nianatra samby juriste eketsika mpitsara ve zany hoe tamin'ny andro nianona nitondra de managadra de misy olona marary nisy namana administrateur civil mo maty tao amponja tao satria tsy nazo evasanina évacuation sanitaire malaza be ny donia nahafaty azy tsy nahazo évacuation sanitaire de averiko eky izy amin'ny maha nianatra ny droit de l'homme sy ny mpiaro ny zon'olombelona na iza migadra na ny andafiny eto Madagasikara de le zo liberté ivezivezy ihany no mampigadra azy fa manana zo hisakafo manana zo hitafy manana zo matory manana zo hitsabo rehefa tsy voatsabo ny infirmier ao mpitsabo ao amponja ny olona anankiray de avoaka ny ivelany any amin'ny hôpitaly zay manana spécialiste hitsabo azy rehefa tsy vita any amin'ny hôpitaly eto Madagasikara le izy de zay le évacuation sanitaire any ivelany mauvais respecté zay tamin'ny fitondrana ny fandingy respecté ve zay zo ny olona voafonja zay anjaratsika ny raha azy de tamin'ny tompoko vavy ny donia noho ny sy namoahana azy hitsabo any ivelany de izy ary nanome baiko izy ny sy nanome azy lay mpitsara ve mitazona azy ve satria raha vao détention préventive ny olona anankiray de mbola ny fitsarana no mahay ny momba azy no mitazona momba azy mikirakira ny momba ny ainy sy ny fiainany sy ny fitazomana azy fa raha kosa olona fa condamné de atolotra fahefany administration pénitentiaire zay zavatra zay mila fantatsika so de zay lahy no anaovana MD fotsiny le olona fa tsy tsaraina mba hitazomany le fitsarana ny fiaignany le olona de manontany itsika vahoaka satria hitako misy olona migadra ry rahalahy zany irina migadra ry za tsy niteny mihitsy hatram'izay olona nigadra fa raha tonga am'tianyany zany irina ty aho olona inoffensive salam regny kosa inona mba ho vitan'regny na ny septembre aza tsy hainy manonona azy fa septembre na mimoza aza tsy hainy manonona azy fa nimoza de zany ve de inona ny chef d'inculpation tompoko de nangalatra nivaritra tany mpanjakana mandalo circuit eny vao tonga am'izany fivarotana acte de vente zany ry zareo mba samy nianatra lalàna ihany fa zamanao an'io tsika fa tokony zay tsingateran'ny acte rehetra zany tokony higadra raha tokony ho izy ary hatran'ny fitsarana nge misy dossier fenoany mba hahafana mivarotra tany any amin'ny domaine nge misy any amin'ny topongy tokony misy dossier fenoany any amin'ny commune nge tokony misy dossier fenoany fa circuit inona zany ahafahany zany irina tonga de hivarotra ny tany ty de anaovana centre commercial za tsy miaro inona fa ndao sika mba hivera anatin'le lalàna ry zareo zay le question petraka zany izy no mibaiko anareo ao amin'ny fitsaranao satria lasa président Ravalomanana aloha tamin'ny rehefa nandeha 2006 gadra zao misy gadra général zao misy gadra zao de le président Ravalomanana no mibaby azy fa tsy le mpitsara nanagadra azy de to mametraka question ainsi de suite io nandalo ny président Hery Rajaonana Mampianina de mpanagadra ny président Hery tonga de tohizako foana le mahakasika an'le fitsarana teo betsaka le fanontaniana mipetraka zany
izy no mibaiko. De marina ve le famoronana dossier, de marina ve fa misy mahavoabaiko pitsara. Satria raha zany pitsara, za tsy anaiko bekony zany izy akoatra ny fahamarinana ny intime conviction-ko, de ny code pénal, de ny procédure pénale, de ny procédure civile. De ny lalàna velona, ny lalam-panorenana, sy ny rehetra. Ka tsy haiko amizay le karma zany, karma existe hono. De ekenareo koa ve nareo président mbola velona ny fandimby io. Président Ravalomanana, président Hery Rajaonarimampianina, président Rajoelina, sy ny PRRM, ekenareo efatra ve. Fa ianareo no mpibaiko pitsara managatra olona ito Madagasikara. Za mino fa tsy anaiko nareo. De iza ihany ary no mibaiko le pitsara. Satria raha tsy voavahy olonan'io de tsy insécurité ny malagasy. Mbola système judiciaire nampiasain'ny frantsay nanaovana représailles ny tia tanin-drazana tamin'ny fanjanahantany io miasa eto Madagasikara io. Hoe zay miteny de crap, de misy dossier de ary na prison. De zany ve le fitsarana, zany ve nantsina hoe procès équitable, zany ve nantsina hoe justice, ny fahafantarana ny justice de fandosirany malemy. Ka ndao tsika hanao débat, mba iarahanao débat aminareo pitsara ny vahoaka malagasy hoe iza marina no managadra eto, de iza marina tokony tratrany karma zany raha misy olona tsy manatsiny gadraina. Izanirina ve ny tokony tratrany karma, de pitsara ta iza zanirina, nanagadra an'iza zanirina. Zay le question avy amiko. Za zany tsy te hiady aminareo zareo satria nareo le fahefana ampigadrana za zao gadranareo androany de ahitanareo dossier hanagadrana. De zay foana ve ny hiainako eto hiainan'ny malagasy sy ny taranatsika hatahotra ho gadraina. Raha vao miteny de matahotra ho gadraina. De nareo ihany dododrado liberté d'expression anatin'ny lalam-panorenana zany. Na ny didy pitsarana nge mbola ambany lalam-panorenana iny. Liberté d'expression, procès équitable. Anatin'ny lalam-panorenana daholo ny droit et libertés fondamentaux garantis par la Constitution. De tsy mba malahelo ve nareo anatin'ny le corps président ny CSM. Raha tena marina hoe baikona parapolitika ianareo, namanareo, de tsy mba malahelo ve ianareo hoe avy aminareo no mampiferitaina ny malagasy. Raha ohatra ka sanatria ko iaho ataoko sanatria, sady hovanako ny teny. De tsy maintsy ny fitondra politika zany no mibaby le fanagadrana. Sa tena marina ve fa zareo reo ny mpaniraka mibaiko ny pitsara, ny député mibaiko ny pitsara ho gadrao ranona, ny sénateur mibaiko ny pitsara ho gadrao ranona. De mety ve zany aizany nareo nefa mitaky ny indépendance de la justice, fa aleovatena ny fitsarana. De rehefa tonga ny fotoana misy olona mba mijoro ny teny marina sy ny sisa de manao obstruction amy raha pitsarana. Mananjanaka tsika manana taranaka, mampianarina, mianatra. Fandorana aba jereny. Niaza ny fitakiako na mety ho disonareo vahoaka malagasy zay mihaino asy jera. Satria miditra amy deuxième partie aho zao. Solution tadiaviko. Atao 1 milliard par mois ny karaman'ny pitsara. Asa mba zay ny hahafaka mba tsy andraisan'ny baiko raha ohatra ka tena baiko le izy. Raha ohatra ka kolokolo le izy. De mbola hasavy nareo hanagadra ny olona tsy manatsiny raha mandray 1 milliard par mois. Tsy akosa. Sa fa mivadika sadisme le izy lasa sadika tsika satria manana fahefana tsisy ninona afaka hanao tsika fa intime conviction ko amy maha juge ahy io na magistrat na procureur. De lasa tsy mety. Mety amy voalohany tsika mety hanome tsiny ahy mizaha miteny zao.
mety handiso ahy fa ny orinany nareo hisaitsaina hoe misy zavatra marina ny tenen'le Paolo za de pour mifandravana an'io HCC satria mamoaka didy tsy azo ivalozany indray mandeha mamoaka didy izy de tsy afaka anaovana recours na de misy osoko na de misy kolikoly surtout am resaka fifidianana tsy azo anaovana recours tsony ny décision avoakany HCC zany tsy mety aizany principe de double degré de juridiction satria rehefa misy olona manana hetaheta anatina fitsarana de mitokony afaka manao miakatra fitsarana ambonin'le fitsarana io izy fa maninona ny HCC tonga de mamoaka hoe ranona ny lany de ranona ny tsy lanina de misy olona mitory manao rekety diso raha vao teo raha tsisy mbola tsisy zavatra amboniny rafitra amboniny HCC de aleo ravana le HCC fa lasa juridiction de Dieu izy io fitsaran'Andriamanitra io HCC io satria ny zavatra nampianarina atsika tany nampianarina droit tany amin'ny université de ny fisian'ny le principe de double degré de juridiction fa maninona indray mandeha premier dernier ressort tonga de samy vitany any HCC sy azonao ivalozana tsy azo atao ninonino diso zany en matière de juridiction am resaka justice diso resaka HCC io amiko satria ny trois juridictions zany première instance appel cour d'appel sy ny cour suprême zany tokony ho eo satria rehefa anao zany malahelo avy ny première instance de miakatra manao appel anao malahelo anao amin'ny appel mbola afaka manao cassation anao mbo afaka mandeha cour suprême fa ny HCC tonga de boum zay tianareo zay rehefa tsy lany de tsy lany miala aiza koa misy fitsarana salama zany tsitsatsaritry igny fa iverenako amizay le resaka mpitsara zany mpitsara zany lolo avy natampagny de manaiky ve ho bekona mpanao politika de any États-Unis d'Amérique fidina ny procureur élection anaovany élection de lasa inamovible izy satria misy mandat 5 ans izy zany 10 taona izy procureur amin'ny toerana anankiray de tsy azonizaniza pitahorina tsy azonizaniza bekona mandra-pahatapitra ny mandany de zero any États-Unis satra nanaovana kolikoly amin'ny fitsarana fa ny eto amitsika inona ny tokony atao inona no tokony hatao zany iza marina no mibaiko ny mpitsara le lalàna ve sa ny mpanao politika de raha ny mpanao politika de tsy menatra ve tsika mpitsara magistrat grand corps de l'état faratapony amin'ny corps eto Madagascar satria manana statut particulier na zay administrateur civil mbola régime particulier nenay nefa samy grand corps tsika samy nandeha grandes écoles fa nianareo ny statut particulier nareo rery manana an'izany de hanaiky ve isika ho bekona mpanao politika samamy ny seza rehefa vidina io de mipetraka izy 10 taona na 10 taona izy procureur eo de tsy azo atao ninonino izay niverenako hoe nareo mpanao politika ve ny président fandimby sy ny président hatramizao hoe no mibaiko olona hanagatra olona sa le olona mandika lalàna no pigadra azy zay le izy de mivahany olana satria matahotra fitsarana ny olona matahotra higadra na inao mandehandeha iny de matahotra higadra satria azo ka azo atao ny mamorona dossier taiza zany io misy miteny mpanao politika mibaiko fitsarana de ekeny mpitsara ve zany ekeny intime conviction ko raha za zany mpitsara de ekeko ve raha zao nitenen'ny code pénal hoe le olona ty tsy feno le 3 éléments constitutifs lasa hoe hampianatra ny mpitsara ngetsika zany de zareo nefa mahay noho ny aho miresaka fitsarana sy ny procédure sy ny fahaizana lalàna satria reo pénaliste ny fiaverako azy mahay droit pénal reo mahay droit civil sy ny sisa mety tsy resiko reo en matière de pratique juridique fa maninona ny manaiky atao an'izany le izy de za koa zany raha fa hitondra any aoriana any amin'ny 2028 lasa président
na lasa premier ministre de baiko tsara koa hoe iry olona tsy tiako ry olona tsy tiako de anaovy dossier de karapao de za tsy hanao an'izany satria fantako hoe zay mandika lalàna no tokony hosazina fa tsy sy nandika an'izany kosa tokony tsamboronana dossier aiza ny olona appréhendenao isamboronao aloha de tazomanao zay vao manaraka ny tadiavana sy amadiana code pénal tena misy ve zany sa tsisy de ndao tsika zareo any ndao tena pitiavana tenenako zany hoe tsy tokony anaova represa itsony le resaka fitsarana tena mivoria mihitsy nareo manaova tsaiky concertation de magistrat iraky Madagasikara mba ataovinareo débat zao zavatra tenenina zao fa aza atao fankalana ana fa mba tazomo amizay le prestige sala mitenenako za mbola président syndicat ny administrateur civil fantanareo izy nitondra tamizany nijoroako na maly valiako panao politika maly valiako député sénateur sy ny sisa ministre hoe aza bekobekonareo ny mpiara-miasa aminay fa velao izy anaraka ny lalàna fa io moa zany tsy maintsy misy ihany ny administrateur civil ny préfet sy ny chef district nisolelaka nareo zavatra tsy manjary nanaraka baiko diso de sanatria hoe la de tovy amizay koa nareo mpitsara manao ny tozy be atahorany hoe anaraka baiko diso hamorona dossier hanagadrana olona fa tsy anaraka hoe zay mandika lalàna araka ny caractéristique ny règle de droit no anaovantsika azy de usahiraneto isika mianakavo satria io tokony manana zay le intime conviction ge les conscience sy ny conviction hoe tamy zavatra nianarako sy ny anatin'ny texte sy ny instruction nataonay izay no nagadrana ity olona ty fa tsy baikoniza na baikoniza na zay no anafahana an'ity olona ty satria na ny fanafahana nge de fa sazy fa sazy tsara ny sazy matona nge sazy fa sazy tsara rehefa tsy feno tsara ny élément constitutif ny infraction de tokony tsy hogadrainao ataonao MD systématique le olona tonga de mandeha sala amizany le paky ao amy paky eo tonga de zay mandalo paky tonga de ry MD fa ina daholo zany zareo any aizany preuve aizany procès équitable aizany présomption d'innocence fa sy tonga de présomption de culpabilité le contraire les présomptions d'innocence no ataotsika sika tsy fampianatra eto fa nareo resinareo amy resaka lalàna sy ny procédure sy ny sisa fa kosa mba manahirana loatra le hatra amin'ny président Navalimana président Irajona Mabiana président Rajel zao PRRM hoe ny mpitondra olo ny mpanagatra olo le mba sinareo fanazavana mba manazavana manapitsara hazavanareo hoe zao nge ny antony ty sadakatra mantsy ny olona hoe gadra izanirina de nitenenina teo ny chef de culpation hoe nivaratra tany mpanjakana ivaratra tany mpanjakana zany ene mandalo ankanatoatra mandalo olona marobe any manomboka any amy fokotany io de miakatra any amy commune io de makany amy domaine io de makany amy topo io maka le sary sy ny sisa zay vao makany amin'ny any amin'ny contrat de vente mbola mandalo fitsarana azy io hoe taniniza de taniniza ty mbola misy zavatra ataony amy fitsarana any ambany volo zany any kazoabo le harcèlement judiciaire tany tsy roma dito mofa afaka le rangabe efa fitopolo taona efa dahy tsy zay hany fa petsaka de za koa mitodika amitsika malagasy misy amitsika koa zany nanao heloka be vava de rehefa gadrain'olona de miteny misy kolokolo sy ny sisa non fantany olona ihany nandika lalàna de fantany tsy nandika lalàna sy ny sisa fa raha mbola hitady an'izany séparation de pouvoir zany tsika de tsisy ahoana moa nampisy ny séparation de pouvoir mbola eo ambany vahohony ministre zay nomena d'une manière politique ny fitsarana de le ministre no mibaiko le procureur hoe ataovan'izao ihany tsy mety io esoro zavatra manokana mihitsy le fitsarana zay le séparation de pouvoir nge pouvoir exécutif de pouvoir judiciaire de pouvoir législatif fa ny atsika zany de pouvoir mifangaro ao zay niteneniko hoe raha fidina saly amin'ny États-Unis d'Amérique ny olo le tantana juridiction tsisy ninina afaky baiko azy nefa jereo mondro mbo fidy koa zao neto amitsika ny sénateur sy ny député mandidy sy manapaky manao zay tiany hatao ka izay no mba ny manakana ny fampandrosoana eto Madagasikara de resaka fatahorana fanagadrana enao zany raha za zampiasa mpanjakana de matahotra handray décision sao de hampigadra io nefa bonne due forme ny zavatra ataoko
tratran'ny compétence liée raha misy dossier-n'olona tena feno manara-dalàna tokony ho siniavana fa ny olona amin'ny domaine tsy mahasatsony ny administrateur civil zay manao any amin'ny territorial tsy mahasatsony tsisy mahasatsony andra décision zay ny nisy mampandroso atsika io satria matahotra ino matahotra ho gadra na za zao matahotra ho gadra fa kosa alohan'ny hatahorako an'le migadra de mba mangataka fanazavana isika malagasy e de mbola mitovy amin'ny fitsarana tamin'ny andro frantsay nanaovana reprise zay ny mena lamba sy ny vivato sakelika sy ny VVS sy ny MDRM sy ny tetanindrazana ve le fitsarana amizao sa fa miova misy olona nitageko teo tamin'ny taloha teo misy tsara misy inona ao resaka zon'olombelona manaraka zon'olombelona ve le MD systématique ataon'ny paky io manaraka zon'olombelona ve ny olona samborina aloha zay vao moronana dossier non ndao tsika mba samy hanova zareo zay koa ny angatahako atsika administrateur civil ndao mba hiova tsika ndao mba hanova fa potika andaranaka potika antanindrazantsika raha misy diso miteneniko de avereno amiko de samboriko ao de saiko inona koa ny chef d'éculpation ko